Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Tao am-piangonana no niseho ny tantara. Efa vory avokoa ny mpiangona rehetra ka niditra ingam-pitandrina. Alohany hanomboantsika ny fotoana ho ingam-pitandrina dia anotankelanareo ka tsy maintsy misesy mamaly avokoa ny olona rehetra. Nangina tsy nisy nietsika ny rehetra na nilalitra nanidina aza ino dia notohizan'ny pasteur ny resaka. Mifandimby ianareo mamaly izao fanontaniana izao tonga ato am-piangonana nareo. Iza no hitanareo fa tsara ato amin'ity fiangonana ity? Ianao hoy izy sady notondroany ilay ankizy vavikely. Julienne hoy izy tsy nisalasala sady nijery tany amin'ny tovovavy tery amin'ny atokopirany tery. Anao indray izao hoy pastora, iza no hitanao fa tsara eto amin'ity fiangonana ity? Ny vadin'ny pastera hoy izy sy taitra. Ary ianao indray ary hoy ingam-pitandrina. Ny hitako fa tsara ato izao dia ny kirarony madame Dorety Diakona, ny complet Andramose, ny volamena ny tonton Stantine, ny satroko madama Solo tsy esorina ato am-piangonana. Ireo ny hitako fa tsara ato amin'ity fiangonana ity. Samy niezaka ny kariko izay ambarany tsirairay. Tao nilaza ny zipony hafa, ny volony sasany, ny fihetsika ataony hafa. Tao indray ireo mba tsy nijery olona fa nitazana ny tao am-piangonana dia hoy izy hoe io zava-maneno ny tena mahafinaritra ato. Ny hitako fa tsara ato ihany koa dia ny fanamafisam-peo, ny pilipitra mahafinaritra. Noho ny tapitra ny teny avokoa ny rehetra dia hoy ingam-pitandrina. Izay ihany ve no mba hitanareo fa tsara ato amin'ity fiangonana ity rehefa tonga ato am-piangonana nareo? Ka inona indray moa ny tsara ankoatr'izay voalaza teo hoy ireto mpiangona. Efa saiko voalaza avokoa ny zavatra rehetra ato hoy ihany izy ireo nanamafy. Tonga ato am-piangonana ve ianareo hoy ingam-pitandrina dia tsy mba hitanareo ato ny fahatsaran'Andriamanitra fa ny kiraro, ny zipo, ny zava-maneno no mba hitanareo? Anatra ho antsika ihany koa izany sombin-tantara izany ry mpiaino namana. Izy ary no hitantsika fa tsara ao am-piangonana ao raha vao miditra ao isika. Andeha ary isika amboly fahazarana tsara manomboka izao rehefa miditra ao amin'ny tranon'Andriamanitra io ka hitany soa sy ny tsara indrindra. Manampy antsika hahafantatra izany ny Efesiana 4:4 ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mahasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina koa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro nofonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Fiangonanaonao rinahitsabona ny areti-panay tsy natao an'ireo olo-marina samy rery faono amola volan'ireo toetra hoety manitsy ireo zava-tsy mety tompo ampanetretena no anatonako anao misy
mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro ivery nambalany raha vavao maky akoto mandoka tiveriko efa haningotray tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny tarika rija malala fa Kristy raha tonga tety nitady ny very toaipany tsy ny antso ny olo marina fa ny mpanody mba hiala mireo fahotany namela ny elony sy ny adisony tsy nanenjika tsy nanamelo ka fa niantra azy ireo misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro ivery nambalany raha vavao maky akoto mandoka tiveriko efa haningotray tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao intiao riraio sasao diovy ny foko mba olapanao aza vela ho velon'intsony ireo fahotako faokianao no velona toampo fa tsy zao intsony ry tompo malalo de irizo ao iorina mafy tsy alaminao misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro ivery nambalany raha vavao maky akoto mandoka tiveriko efa haningotray tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro ivery nambalany raha vavao maky akoto mandoka tiveriko efa haningotray tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpanjaka voalohany toko fahaenina ny nanaovana ny tempoly
Ary tamin'ny taona 760 taorian'ny nialany zanak'Israely tamin'ny tany Egipta, tamin'ny volana Ziva, volana faharoa izany, tamin'ny taona 4 nanjakan'i Solomona tamin'Israely, dia nanorona ny tranon'i Jehova izy. Ary ny trano nataon'i Solomona mpanjaka ho an'i Jehova dia 80 akio ny lavany, ary 20 akio ny sakany, ary 30 akio ny ahavony. Ary ny lavarangana fidirana teo anoloan'ny ati-trano lehibe dia 20 akio ny lavany mifanerana amin'ny sakan'ny trano, ary 10 akio ny habeny teo anoloan'ny trano ihany. Ary ny varavarankelin'ny trano nataony makarakara tsy mivoa. Ary tamin'ny lafi-trano dia nasiany paoso-trano mifanongoa manodidina, na amin'ny ati-trano lehibe na amin'ny efitra anatiny, sady nasiany efitrano manodidina. Ny efitrano ambany indrindra 5 akio ny sakany, ary ny antenatenany 9 akio ny sakany, ary ny fahatelony dia 7 akio ny sakany. Fa ny rindrina ivelan'ny trano dia nahena ny manodidina isaky ny mifanongoa mba tsy hisy tsatoka amin'ny rindrina. Ary tamin'ny nanaovana ny trano dia vato voapaika rahateo hatrany amin'ny fiadiam-bato no nanaovany azy, ka dia tsy nisy feo ny tantanana na fandraka na vy fiasana reta ao an-trano tamin'ny nanaovany azy. Ny varavarana makao amin'ny efitrano antenatenany dia teo amin'ny ilany ankavanan'ny trano, ary tohatra miolikolika no ny akarany ho ao amin'ny efitrano antenatenany, ary avy tao amin'ny antenatenany indray no ny akarany ho ao amin'ny fahatelony. Toy izany no nanaovan'ny trano sy nahavitany azy, ary rairainy no petahany hazo fisaka sedera no nataony tafon'ny trano. Ary ny paoso-trano nataony manodidina ny trano 5 akio avy ny ahavony, ary hazo sedera no nikambanany tamin'ny trano. Ary ny tenin'i Jehova tonga tamin'i Solomona nanao hoe: ny amin'ity trano ataonao ity, raha andeha araky ny lalako ianao sy anaraka ny fitsipiko ary hitandrina ny didiko rehetra ka anaraka azy, dia ho tanterahako aminao ny teniko izay nolazaiko tamin'i Davida rainao. Ary hitoetra amin'ny zanak'Israely aho ka tsy hahafoy ny Israely oloko. Ary nataon'i Solomona ny trano ka dia vitany, ary ny rindrina anatiny no petahany hazo sedera, hatramin'ny vodi-rindrina ka hatramin'ny loha-rindrina dia nipetahany hazo avokoa, ary hazo kipreso no nataony gorodon'ny trano. Ary ny 20 akio hatreo amin'ny rindrina farany dia nasiany efitra hazo sedera hatramin'ny vodi-rindrina ka hatramin'ny loha-rindrina, ary nataony ho efitra anatiny izany, dia ny fitoerana masina indrindra. Ary ny lavan'ny ati-trano lehibe teo anoloana io dia 70 akio, ary ny sedera amin'ny ati-trano dia nosoratany, nasiany sarin'ny voatango sy voninkazo mivelatra, sedera avokoa izy, ka tsy nisy vato ny seho. Na nisy efitra anatiny, tao anatin'ny trano izy hametrahany ny fiarany faneken'i Jehova. Ary teo anoloan'ny efitra anatiny 20 akio ny lavany, ary 20 akio ny sakany, 20 akio koa ny ahavony, sady voapetaka takela-bolamena tsara izy, dia nipetahany hazo sedera ny alitara. Ary nipetahany Solomona takela-bolamena tsara indrindra ny atin'ny trano, sady nasiany vakoka volamena hisakana eo anoloan'ny efitra anatiny. Ary nopetahany takela-bolamena koa ny alitara. Izao ati-trano rehetra izao dia nipetahany takela-bolamena avokoa. Ary ny alitara momba ny efitra anatiny koa dia nipetahany takela-bolamena avokoa. Ary tao anatin'ny efitra anatiny dia nasiany kerobima hazo oliva roa, samy 10 akio avy no ahavony. Ary samy 5 akio avy ny elatry ny kerobima iray, dia 10 akio hatramin'ny tendron'ny elany anankiray,
ka hatramin'ny tendro ny ilany anankiray. Ary ny kerobima iray koa 10 akio, fa ny kerobima 2 mitovy alehibe sy mitovy tarehy. 10 akio ny havon'ny kerobima iray. Ary tahaka io ihany koa ny kerobima anankiray. Ary ny kerobima nataony tao afovoan'ny trano anatiny, ary ny elany nataony mivelatra, ka ny ilany samy nipaka tamin'ny rindrina avy, ary ny ilany ny fanendry teo afovoan'ny trano. Ary nopetahany takela-bolamena ny kerobima. Ary ny rindrina manodidina nosoratany nasihany sary ny kerobima sy hazo rofia ary voninkazo mivelatra na ny efitra anatiny na ny aty-trano lehibe. Ary nopetahany takela-bolamena ny gorodona na ny teo amin'ny efitrano anatiny na ny teo amin'ny aty-trano lehibe. Ary ny varavarana makao amin'ny efitrano anatiny dia nasihany lela varavarana hazo oliva kopa-droa. Ary ny tolany sy ny momba azy dia ampahadimin'ny sakan-trano. Ny lela varavarana hazo oliva kopa-droa dia nosoratany nasihany sary ny kerobima sy hazo rofia ary voninkazo mivelatra. Ary nopetahany volamena manify ny kerobima sy ny hazo rofia. Dia toy izany koa ny varavarana makao amin'ny aty-trano lehibe dia nasihany tolam-baravarana hazo oliva mahafeno ny ampaefatra ny sakan-trano. Ary ny lela varavarana hazo kipreso kopa-droa dia kamban-droa samy nisy savily avy. Ary nosoratany nasihany sary ny kerobima sy ny hazo rofia ary voninkazo mivelatra ireo dia nipetahany volamena manify ny sorany. Ary nanao ny kianja tao anatiny tamin'ny vato voapaika 3 andalana sy hazo sedera iray andalana izy. Tamin'ny volana ziva tamin'ny taona 4 no nanaovany ny fanorenan'ny tranon'i Jehova. Ary tamin'ny volana bola, volana 9 izany, tamin'ny taona 110 no nahavitany ny trano araka ny fomba ny rehetra sy izay rehetra na mety azy. Dia 7 taona no nanaovany azy. Dark ny ambasadora. Azama la iluni funareu minu ana diamanita minu aiku yanare yanare Wavi anda iya de wavi aniku rayo tiaku mawati aniku aminiza itera aminiza sayume awa raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Zama la iluni funareu minu anang diamanita minu aiku yanare 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 teranama uluenama
maintsy hoavy andray anareo amin'ny amiko raha io tiako ao aty amiko amin'izay itoerako amin'izay zay nomena ho ay toerana maro noe fanamboarana itoanateo hoavy tsy maintsy hoavy andray anareo amin'ny amiko tiako ao aty amiko amin'izay itoerako amin'izay zay nomena ho ay toerana maro noe fanamboarana itoanateo hoavy tsy maintsy hoavy andray hoany amiko zay lay onjany fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjam-peo ny feon'ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Milohan'ny hanoizantsika ny fiara-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raizay ny an-danitro ny dera, ny saotra, ny aja, ny voninahitra dia atolotra hiatrano ho anao mandrakizay. Ny fahasoavana, ny fanazavan-tsaina amin'ny fiararana ny teninao, zany no angatahanay mba tsy hahatonga anay ho diso hevitra sy ho diso lalana. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Fanontaniana anankiray no hovalintsika amin'ity anio ity. Mety miova ve ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika? Ary mety miova koa ve ny lalàna napetrany, indrindra fa ny sabata? Satria mbola mitoy ihany ny fiarahantsika mianatra ny mandalina mikasika an'izany sabata izany. Natao antsika rehetra mantsy ny sabata. Ny rahantsika nianatra teto fa tsy an'ny jiosy izany, tsy an'ny advantista izany, na atokom-pinoana hafa, nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany. Ary misy antony lehibe ny fandaliana antsika mikasika an'izany andro izany. Misy ny fanovana nataony sasantsasany, ary amarininy mihitsy izany amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy ny nanome fahefana hanovanan'izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, mety hiova hevitra tokoa ve Andriamanitra? Zao no voalaza ao amin'ny Malakia 7:5. Malakia 7:5, fa izao Jehova dia tsy miova. Fa izao Jehova dia tsy miova. Zavatra anankiray koa no azo antoka, tsy miova ny lalàn'Andriamanitra. Satria fototry ny seza fiandrianana izany. Ao anatin'izany lalàna izany ny sabata. Tsy miova izany, tsy nanovan'izany izy. Isika olombelona simba ny fahotana ny miovaova. Jesosy tena ny mihitsy no manamafy fa tsy tonga nova na tendrin-tsoratra iray aza amin'ireo didy 10 ireo izy. Fa natanteraka. Rariny izany satria zany no fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Satana manao ny fomba rehetra hanozongozonana n'izany fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Zany no antony anankiray lehibe nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambony tany tamin'ny fiaviany voalohany, hanome modely izay tokony ho arahantsika.
ka raha tena mpanaraka azy tokoa ianao dia izay ohatra navela ny arahana fa tsy ny lovatsofina izay voapirofo mazava fa tsy marina every no avinao eo anatrehany fitsarany lanitra tsy afaka hiaro anao amin'izany fitsarany lanitra izany ny filohana tokom-pivavahana misy ianao tsy afaka manilika amin'ny hafa ifizirizirinao tsy hanaraka ny fahamarinana ianao tsaray naraka ny safidinao ianao ka rehefa fantatrao ny marina dia ekeo izany dia ny tsy mbola diso aoriana loatra manjary foana ny fivavahanao misy olona mahitsy fo maro be manero an-tany mahitsy fo sy marina eo amin'ny lafi ny fivavahana amin'Andriamanitra dia mazava ny fitsipidalao azy ireny Andriamanitra ao ny ivavahana fa tsy ny fikambanana misy azy na ny antoko-pivavahana misy azy fitaovana fotsiny ireny manamora ny fahafahany mandalina ny fahamarinana sy mahafantatra ny tokony atao ny ifandraisana amin'Andriamanitra fa tahaka n'ireo mponina tao Bery ireny olona ireny mamantatra ny marina amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra rehefa mihaino toroteny izy na fampianarana dia jereny hamarininy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany na marina na tsia ka maro ny olona mahafantatra fantany andro fafito sy nanamasina azy tokoa Andriamanitra rehefa mamaky ny fitantarany Genesisy ny famoronana izy dia hitany mazava tsara fa nitsahatra tamin'ny sabata ny andro fafito Jesosy araka ny fanaony dia mankany amin'ny sinagoga foana izy isan'ny sabata izy sy ny mpianany hitany voasoratra ao ihany koa fa efa tamin'ny androny Adama nametran'Andriamanitra sabata zany hoe 340 taona talohany fisiany firenena jiosy dikan'izany tsy any jiosy ny sabata fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra rehefa mamaky ny didy 10 izay nisoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany reny kristianina mikatsaka ny marina ireny ary mametraka an'Andriamanitra ho ambony indrindra amin'ny fivavahany dia tonga eo amin'ny didy 4 izay milaza mazava izy hoe mahatserova ny andro sabata anamasina azy henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany ao amin'ny Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 10 no ahitanao an'izany Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 10 mahatserova ny andro sabata tsy sosikevitra no ataon'Andriamanitra eto na koa hoe torolalana mety asoa fa natsofiny ao anatin'ny didy mihitsy izany mahatserova ny andro sabata hanamasina azy mety ho adino izany dia mila tsarovana isan-kerinandro no hoe hanamasina azy dia atokana amin'ny andro hafa rehetra izay ny dikany henemana mandritry ny andro enina no iasana hanaovana raharaha tafiditra ao anatin'ny didy 10 izany ny fanaovana raharaha mandritra ny enemana fa rehefa tonga ny sabata izay voalaza mazava eto fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao fa tsy sabata ny advantista tsy sabata ny jiosy tsy sabata ny sabatista rehetra fa sabata ny Jehovah ary natao ho an'ny olombelona rehetra aza manao raharaha kory ianao amin'izany afantoka manontolo amin'ny fidiranan'Andriamanitra fahatserovana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao zany sabata izany ireo izay tsopo amin'ny fikaroana ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra kanefa diso lalana dia verhevitra kanefa fantany fa Andriamanitra no ivavahany ka rehefa fantany ny fahamarinana dia manaraka an'izany izy zao mivolaza ao amin'ny Ezekiela masy 20:12 Ezekiela 20:12 ary nomeko azy ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminy raha tena olon'Andriamanitra ianao dia nisan'ny famantarana aminao sy le Andriamanitra ivavahanao ny fitandremanao ny sabata
ary izy no nametraka an'izany fa tsy ny fiangonana. Efa trany amin'ny taonjato maro nametran'Andriamanitra an'izany ho famantarana aminy sy ny olony. Hitan'ireo kristianina mahitsy fo ireo koa ao amin'ny Luka 4:4 fa fanaon Jesosy no mandeha makany am-piangonana rehefa sabata. Hitan'izy ireo amin'ny Matio 4:20 ny fanatitra anteran'i Kristy fa hitandrina ny sabata mandritra ny 40 taona aty aoriana ny fahafatesany amin'ny hazo fijaliana ny mpianany. Rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra ny olona tsopo dia hita ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 3:12 sy ny manaraka fa nampianatra ny ray tanàna hitandrina ny sabata ny Apôstôly Paoly. Reo olona tsotra tia naraka an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ireo dia mahita amin'ny Apokalipsy 1:10 fa manana ny androny ny tompo. Ilay antsoina hoe androny ny tompo dia voapirofo amin'ny Luka 4:9 ny sabata no androny tompo. Dia manamafy an'izany koa ny Marka 2:17 sy ny 20 ary Matio 2:12 Marka 2:17 sy ny 20 ary Matio 2:12. Eo anatrehan'izany ireo kristianina tsopo ireo dia mametraka mazava safidiny. Tahaka an'izay nataon'ny Apôstôly Petera teo anoloan'ny fahefana Romanina. Vakitsika izany eo amin'ny Asin'ny Apôstôly 5:7 amaranantsika ny fiarah-mianatra. Asin'ny Apôstôly 5:7 fa Petera sy ny Apôstôly namalika nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ka rehefa fantatrao ny marina, izy Andriamanitra ilay namorona sy namonjy anao no hivavahanao fa tsy olona, dia ny sitrapo ny arahany. Sa tsy izany? Amen. Asani Sébastien. Fiazudintsitane rahavana Famarinani itenin'Andriamanitra Tsara utsya ivinyanefa Fampiarantsika izany no tena fivavahana Izay no kelangerahavaako ny afatry ny tompo manao hoe Tsy tonga andravalalana sy ny mpaminanya Tsy tonga ho mba handravafa Bahana atanteraka Tsarovy korery mpivavako ny teniny Jesosy manao hoe raha tia ianareo ide hitandrina ny didiko ary izaho angataka mba ho anareo Zany afatrizany no natao ho fanasana aisiana iroso amin'ny lalan'i Jehova andeha-fatsy hivona deo hianatra tokoa iana koa sainanao hiara tongotra amin'ny sabatany Jehova Tsy andeha amin'izay tianao fa hanajany andro ny masina dia iravoravo amin'i Jehova tokoa iana Aizawazary ny fampiarantsika izany fa ny atimbola sabotsy no zavatra fitsaharana
arak'izay fanomena hatrany tehena isayany re lay andramanta tomponareo fanyanay de jesosy ilay tompony sabata finanovazany hoalahaty na votalahata. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Ony fanabarany Jesosy hoe sambatsy zay mamaky sy mihaino ty teniny ty faminaniny ty ka mitandry izay vasoratra ho anaty lehefa antomotra aneny andro ho amizany drindare rahavako no ilana ny faharetana aminy vahoakan'Andriamanitra de mitandry didin'Andriamanitra sy mitanany finonany ainany Jesosy sany afatizany no natao ho fanasana aisiana iroso amilalany Jehova andeha afatsy hivona deo pianatra tokoyana kuwasainanao iaretongotra aminy sabatany Jehova tsy andeha amizay tianao fahanajany androny masina de iravorava mi Jehova tokoyana asaoasare ny fampiarantsika izany fa miatimo lasabotse no zabatapitsaharana arak'izay fanomena hatrany tehena isayany re lay andramanta tomponareo fanyanay de Jesosy ilay tompony sabata sy nanovazany hoalahady na kotalata de nomeko azy ny fitiko ary nampafantariko azy ny fitsipiko izay mavelona ny olona rehetra manaraka izany koa mampona ny lalàna finoana va isika sanatry izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. ampifaliana indray no iara-bananao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay amin'ny alalan'ity fianarana baiboly mitohitohy ity. Fa zay fa tafaraketo indray isika melohan'ny fiaramianatra ary dia manasanao izay hivavaka. rainay tsara indrindra ny an-danitra misaotra anao izay mandahatra ny fotoana ianao ahafahanay mamaky mandinika ny teninao hitombonay ho amin'ny fahasoavana sy ny fahalalànanao dia taio indray izay androany raha iaraka andinika ny teninao eto omehoanay ny fifaliana sy ny fahafinaretana amin'ny fanaovana an'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Efa hitantsika teto namana kalebandriantsikivy ny hoe ny fahatanterahany faminaniana mipirofo mandresy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay Mesia izay nampanantenaina. Androany sika dia hianatra an'ireo faminaniana voalaza mahakasika an'i Jesosy tao amin'ny testamenta taloha sy ny fahatanterahany izany aty amin'ny testamenta vaovao. Manasanao ary izahay hiaraka andinika ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany.
Nanahoana kosa namana-kalebandriantsikivy ny nandavana an' Jesosy? Ya andeha aloha jerentsika ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha. Isaia 7:15 Isaia 7:15 natao tsinotsinona sy no lavin'ny olona izy. Nanahoana natanteran'izany tao amin'ny testamenta vaovao. Jaona 1:20 tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Hatramin'ny namadiana an' Jesosy sy ny volana madiana an' Jesosy raha dia efa voalaza ny faminaniana ary dia tanteraka ihany koa izany. Ohatra hoe vakitsika ny Salamo fa 2:7 Salamo fa 2:7 manambara toy izao: eny ny sakaizako izay mahatoky ahy sady ny hinana ny haniko no nanangana nombelahy tongony amely ahy. Dia hoy izaho taminy, toy izantsika eo amin'ny Zakaria 2:12 ny vakiteny. Zakaria 2:12 dia hoy izaho taminy, raha tsara eo masonareo dia omeo any karamako, fa raha tsy izany dia aoka ihany, ary dia nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy 30. Ny fantanterahan'izany faminaniana izany eo amin'ny testamenta vaovao indray no jerentsika. Mateo 5:4 sy ny 15. Mateo 5:4 sy ny 15. Ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe, omenareo otrinina anolorako azy aminareo, ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy. Mahavariana tokoa izany naman'Martina fa tena voasoratra milo tokoa ny tantaran'i Jesosy. Ahoana indray ny amin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana. Izao no faminaniana voasoratra taloha elabe. Salamo 2:20 Salamo 2:20 manindrona ny tongotro amantanako izy. Nanahoana natanteran'izany tamin'ny testamenta vaovao. Lioka 7:13 Lioka 7:13 dia azonao vakiana koa ny Jaona 2:20 Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe ikarandoha izy dia teo no namonony an' Jesosy. Ary hatramin'ny voahan' Jesosy avy tao am-pasana range kalebandriantsikivy dia efa voalaza ny faminaniana taloha dia tanteraka izany ety amin'ny testamenta vaovao. Ohatra hoe ijerintsika ny ao amin'ny Salamo 1:20 Salamo 1:20 manao hoe, fa tsy fohinao ho any amin'ny fiainana tsy hita ny aiko, tsy hamela ny iray masina ho latsaka ao anatin'ny lavaka ianao. Nanahoana ny fahatanteran'izany? Asan'ny apôstôly 2:13 sy ny 2:13. Asan'ny apôstôly 2:13 sy ny 2:13. Ko raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafohy ho any amin'ny fiainany tsy hita izy, ary nofony tsy ho tratry ny loha. Zany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izay rehetra. Efa voalaza ny faminaniana tany amin'ny testamenta taloha ny mahakasika an'i Jesosy ray manontolo, ary voavaly izany tanteraka aty amin'ny testamenta vaovao. Tena mahafinaritra izany tantara izany satria mahakasika antsika izany famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Manapetra ny zavatra rehetra. Izay ny fotoana azontsika ny arahana androany. Andeha ho farana antsika mivavaka ny fotoana ny arahana teto. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, tsapanay amin'izany fianaran'izany fa tena tianay tokoa ianao. Na dia nandositra ny ala taminao izay noho ny fahotana. Ampizay mba hatsapa izany fitiavana izany ka hitodika hiverina aminao satria mazava ny vahaolana avy amin'ny nanoloranao an' Jesosy hisolo ny elokay teo amin'ny azy fijaliana. Tsy tantara tongatonga ho azy izany na tantara ny foronina fa efa voasoratra fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ampio izay mba anaiky ny fepetra ny famonjena omenao ao amin'ny teninao. Da io ny mpiaino tsiraray avy
izay niara-nianatra taminay oka mba hanan-kiro aminay zany teny zany ka tonga anay hitolo-batana ho eo amin'ilay hany-pamonjy zao tontolo izao dia Jesosy Kristy. Ampiomany izay hiomana aminy satria ho avy tsy ho ela koa izy andray ireo izay nandray izany famonjena izany. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Heritage Singers. I feel quite sure if I did my best I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we share is turn your eyes on me, then I failed at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Adventist World Radio, the voice of hope. I'd like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus more.
AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. faly tafoana aminao ny namanao kalebandretsikivy sady manasanao hiaran-dalina ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata. Ampatsahivina drano fa ny momba ny fanabeazana kristianina no lohahevi-dehibe alaliantsika ary ny lohatenin'ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe fanabeazana amin'ny haikanto sy ny siansa. Andesika hivavaka aty am-panomboana. Rainay izay any an-danitro, misaotra no tombonandro omenao anay, azahoanay mandalina trano ny teninao. Voafetra ny fatakaranay, koa mangataka ny fitarian'ny fanahinao izay, anazava aminay ny teninao. Aza velandry afa-tsy ny feonao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo antoka fa anisan'ireo fa mahay an'ity andininy ataontsika tsenjery amin'ity fianaran'ity ianao dia ny Salamo fa 7:1 tonga dia andesika hiaraka no tsenjery an'izany andininy izany. Salamo fa 7:1 ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny antsointsika amin'ny teny mahazatra hoe haikanto sy siansa. Izy ireo dia fianarana ny amin'ny teny pirenena, ny momba ny boky, ny asa soratra, ny fahendrena, ny fahalalana siantifika. Ahoana ny aminy hoe mampianatra haikanto sy siansa amin'ny alalan'ny baiboly? Handray andininy ao amin'ny baiboly fotsiny ve isika izay miresaka ny amin'ny fitsaboana moderna sy ny tantaran'ny zavakanto ohatra? Marina izany, saingy ampahany amin'ny fanabeazana izay ataon'ny baiboly fotsiny izany. Ny fanabeazana izay tohanan'ny soratra masina dia mihoatra lavitra noho ny fitanisanandininy fotsiny ao amin'ny bokin-desona. Ny asan'Andriamanitra amonjena ny olona amin'ny fahotana, izany no fanabeazana asehon'ny baiboly. Ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly dia tokony hanana toerana ao amin'ny fanabeazana momba ny haikanto sy ny siansa. Raha tsy eo ny baiboly dia tsy ho hitantsika ny herin'Andriamanitra ka tsy ho fantatsika fa izy no ilay namorona antsika. Manampy antsika koa ny baiboly ahita fa ny herin'Andriamanitra no mbola miazona ny fitohizan'ny fiainana eto an-tany. Fanampin'izany dia ampianarin'ny baiboly ihany koa ny fikarakaran'Andriamanitra antsika sy ny voary rehetra ny foroniny. Izany rehetra izany no manampy antsika ahita ny fomba fampianarana ny taranja tsirairay. Hianatra fitsipika manan-danja sika amin'izao fianaran'izao, fitsipika izay aneo amintsika ny fomba tsara indrindra ampianarana ny haikanto sy ny siansa ao amin'ny fanabeazana kristianina. Arak'izany dia antenaina fa ampitombo fahalalana ao antsika izao fianaran'izao. Koa asaina ampitiavana ianao anaraka ireo fizarana rehetra mandrafitra nyity lesona ity. Mirary ny fitahian'ny tompo ho aminao ny namanao Kalebandretsikivy. Raio
fitiavana antoko iana. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.